miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Any amin'ny bokin'ny Daniel toko fahatelo manomboka ny andininy fa 19. Na vakitsika manomboka ny andininy fa 5. Daniel toko fahatelo manomboka ny andininy fa 5 no makitsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny faneniny anjomara sy ny samboka sy ny vali sy ny symphonie sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ho ao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany. Ny andininy fa 20 dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany azy, aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra dia tsy ho tomponay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy vavahanay. Dia feno fahatezerany Nebokadnezara ka niova ny tarehany tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nasainy nafanaina ho impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny amin'ny ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa, ka dia natsipy tao amin'ny lafaoro nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka nataony mamay indrindra ny lafaoro, dia maty ny lelafo ireny lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary izy telo lahy ireo, Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia voatsipy ampatorana tao amin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Dia talanjon'ny Nebokadnezara. Nanino Nebokadnezara hoe? Asitehaka amin'izay ho an'Andriamanitra. Ataontsika mafimafy ny tehaka ho an'Andriamanitra. Inona le teboka voalohany teo? Toe-potsy miovaova. Faharoa, mandositra fahotany. Fahatelo, tsy izao tsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Amen. Ataontsika mafimafy aloha ny tehaka. Vanim-potoana farany zao vanim-potoana tsy sangisangina amin'ny fivavahana tsony. Vanim-potoana odiana marenina. Manina tsara hoe? Odiana marenina. Satria vanim-potoana farany tahaka zao tena mampiasa ny heriny farak'izay mafy mihitsy Satana ampemorana ny kristianina izay hitany fa mandeha amin'ny fahamarinana. Izy tsy hanafika olona malemilemy. Efa fantany hoe finganana kely iny dia midaraboka. Fa le olona milaza ny tena ny famijoro tsara, mahery, mirehatra, reny ny tena tafian'ny Satana. Ary tadidio mandraka mafatinao ty teniko ty. Ny kristianina ray dia voly amanarivony manafika azy. Reo arivony reo samy manana ny asany. Ny anakay miandraka endritoana amin'ny mason'le olona, ny anakay miandraka endritoana ny sofon'le olona, ny anakay miandraka endritoana ny vavan'le olona sy ny tena lokon'ny vavany, ny anakay miandraka endritoana ny sakafo hoaniny, ny anakay miandraka endritoana ny fitafiny, ny anakay miandraka endritoana tsy ho voatanisako hoe torazany arivo zany. Lazao ny akaikinao
mila mitandrina ianao. Zany angeny mahatonga antsika miady mafy. Miady mafy tsika satria nahoana? Ianao olona anankiray io kely io, de vola arivo rehefa ny Satana manafika anao. Manana ny lehibeany zany arivo zany. Engany tsy ho laviny zany arivo isy zany ianao. Amen. Fa na de isy arivo aza, lavo eo anilanao iray alina eo akavananao, ianao aninona fotsiny ony? Ijery maso fotsiny ianao. Ary matora lasiana bavo nataony Satana arivo manafika mpanompon'Andriamanitra ray, tsy ampiery izy zany. Lehibe ny ao anatsika, matoa arivo natao manafika anao. Halleluja. Vavaka anao adiny ray, mampalemy an'io Satana io. Adiny ray fotsiny, efa taditsota fatsangany Satana hoe enjany iny vavaka iny. Raha ianao zao ny tena mirehatra, mandositra daholo ny devoly rehetrarehetra. Ary tsy ny devoly ihany mandositra, fa ny fahotana mihitsy no tsy samikasika anao. Halleluja. Zany toe-po zany nananany Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ireo lehilahy reo de teraka tany amin'ny tanin'ny Jiosy. Jiosy papa, Jiosy mama, ramokorina ao anatin'ny Jiosy, mahafantatra ny lalàn'Andriamanitra ary tena tanteraka tao anatin'ny fanompony. Fa noho ny fahotan'ny faritra zay nanazo an'zareo, de azo babo tany amin'ny tanin'ny Babilôna izy. Rehefa tonga tany dia nanamboatra sary olona volameny Nebokadnezara. Zany Nebokadnezara zany ny mpanjaka natanjaka indrindra naneran-tany tamin'izany vanim-potoana zany. Raha mbola mpanjaka teto ambonin'ny tany miondrika eo anatrehan'ny Nebokadnezara avokoa. Jereo ny arenany sary olona volamena. Etsika zao raha mahita volamena 2 grammes 18 carats, tena tady mpividy an'iny raharaha be mihitsy. Mavita aloka mandritra ny 4 herinandro. Fa nindry Nebokadnezara tsy hitantsony zay niainana de nanamboarany sambo be ny volamena teo ampelantanany. Maneho ny tanjany sy ny voninany izy amin'izany. Amin'ny mampanjaka lehibe azy, namoaka lalàna izy hoe raha vao maneno ny zava-maneno, miaraka mikohaka daholo ny olona rehetra, miaraka miodrika eo anatrehan'io sary olona volamena io. Fampiresaka izy telo mirahalahy. Ahoana ny atao? Iondrika tsika sa tsy iondrika? Fatatsika tsara ny lalàn'Andriamanitra. Didy voalohany, inona ny didy voalohany? Aza manana Andriamanikafo. Faharoa, aza manao sarin-javatra voasikotra. Azanareo tsara? Aza mikohaka eo anatrehany, aza mivavaka aminy, fa izao dia Andriamanitra saro-piaraka mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby, izay tiaka mitandrina ny didiko Jehovah. Fantatra izy telo mirahalahy ao anatin'ny sainy sy ny fony zany. Ary ny fitiavana an'Andriamanitra miboiboika ao anatiny. Efa nekeny tany hatrany am-boalohany ny anompo an'izany Jehovah zany. Tonga teo amin'ny fotoana izay tena mafy indrindra teo amin'ny tantaram-piainana izy, ampiankofana azy eo anatrehan'io olona volamena io. Naneno ny zava-maneno, niondrika ny olona rehetra. Fa izy telo mirahalahy ny joro ihany. Todika ny tompona andraikitra nahita anazy telo niavaka be tao anaty vahoaka ohatr'izao. Ry mpanjaka aminao tsy niteny hoe raha maneno ny zava-maneno de mikohaka. Ka manino ny rehetra olona rehetra? Reo olona reo sady hafa firenena no tsy mety mikohaka amin'ilay sary olona volamena zay namboarinao. Tsangany Nebokadnezara, nampanatsolo izy telo mirahalahy, avinareo aty. Natao tety amin'ny devant ohatr'izao, nampanenona anay ny zava-maneno fanondroany. Tsy nety nikohaka izy. Fa nahininareo vo izy Nebokadnezara ny tsy akofanareo. Ha? Hoana navalina izy telo mirahalahy azy? Ry Nebokadnezara. Ry Nebokadnezara. Mety atsonany zany ve ny mpanjaka tompoko? Ha? Ry Nebokadnezara. Tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra zany. Fa ny Andriamanitra zay ivavahanay de mahavotsy anay. Halleluja. Mba samy joro eo anatrehan'ny problème manao venao hoe ry trosy, ry aretiny, ry tsifisiny, ry pampiveri-dalany. Ny Andriamanitra zay ivavahako mahavotsy ah. Miorooro ny trosy amin'izany dao hiala. Miorooro ny pampiveri-dalana amin'izany dao hiala. Nebokadnezara nampiororo azy.
ho hitaketo raha mavonjy amina amin'ny tanako sy ny lafaoro misy afo mirehetra ny Andriamanitra ivavahanareo. Nampiororona aloha izy telo amin'ny rahalahy. Dia mivaliny tamin'ny fampiororona ihany koa. Ny Andriamanitra ivavahanay, mahavonjy anay. Dia mbola lampiny any vetivety ozy izy. Ary na dia tsy izany ary, ohatry ny tehiteny izy hoe ary na dia tsy hamonjy ary izy, izay tsy hivavaka amin'ny sary olona volamena namboarinao. Haleluya! Zany raha lasa labavy ny toe-po tsy miovaova. Rehefa nanaika an'Andriamanitra hatramin'izay dia manaika hatramin'ny farany. Na vola beny eo, na fahantanana eo, tsy mivadika hatramin'ny farany zany. Tombokely eo akaikinao, mbanao ahoana ianao amin'izany rehetrarehetra zany? Sanao ve ny miteny eo anatrihan'ny Nebokadnezara hoe ary na dia tsy izany ary, ny Andriamanitra ao dia tsy hivavahanay. Hitanareo tsara zany, tsy fanantenany zavatra ny azy ny hanompoany an' Jehovah, fa ny fony mihitsy ny efa tia an'Andriamanitra. Tsy hiova mandrakizay mihitsy amin'ny fanompoana an' Jehovah. Na mahazo valim-bavaka izy, na tsy mahazo valim-bavaka, na dia tsy izany ary, na dia tsy hamonjy ary izy, na dia tsy hamalivavaka ary izy, na dia tsy halasitrana ary izy, na dia tsy haloninina aminay ary izy, izay tsy halamo zany raha lasa labavy aho. Zany ny toe-pon'ny olona ho any an-danitra mandrakizay. Haleluya! Mba manana an'izany ve ianao ry kristianina miara-mivavaka malala? Ry ianao mandalo ady io, asiteka mafy. Ianao eo anatrihan'ny Nebokadnezara, io adinao io Nebokadnezara, mandrao an'izy zao. Ho hitaketo raha vonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra. Ny Andriamanitra ao zany Jehovah anao zany. Dia ahoana ny avalinao? Latsaka le ranomaso. Ndry tsy fotoana fotoamanina ntsony zao. Fotoana anatanjahana ara-panahy zao. Aoka ianao tena afanafana, aherisehitra ara-panahy, tena mirehatra ara-panahy, mampiorororo ny olana, ampiororo ihany koa. Hoy aho hoe mahavonjy anao ny Andriamanitra ao. Na aiza toerana misy anao, na aiza mahavonjy anao ny Andriamanitra ao. Na tsy manana ninina ary anao, mahavonjy anao ny Andriamanitra ao. Lasa labavy, lazaony akaikinao, mahavonjy anao ny Andriamanitra ao re. Somary vandravandrao dia ozongozony kely mihitsy. Ye! Mahavonjy anao ny Andriamanitra ao. Haleluya! Tsy mahazo malemilemy tsony ianao manomboka eto. Nahoana moa isika nomena ny mazava indray? Nozongozon'ny olona hiala amin'ny mazava. Tsy tokony hitoana olona ho ato amin'ny mazava ve tsika? Nomena fahazavana tsirairay avy tsika rehetrarehetra. Tokony ho zarainao amin'ny olona iny mba hampazava azy ihany koa. Aoka tsy ny kristianina miara-mivavaka, nozongozon'ny olona hiala ato mandrakizay. Tonga dia valio, mahavonjy anay ny Andriamanitra kristianina miara-mivavaka. Haleluya! Tonga dia sahy mamaly, mahavonjy anay ny Andriamanitray. Amen. Ndraindray manana fomba fiteny hafahafa zay Nebokadnezara. Tsy hatramin'ny vavahanareo tao ve tsy ohatr'izao, tsy ohatr'izao. Jerengenareo tsy rehefa nge hatramin'ny vavahanareo tao dia lasa misaron-doha be, lasa manao robe be, lasa manao bobo be, lasa be daholo ny rehetrarehetra. Lehilahy lasa be volom-bava be. Hatramin'ny vavahanareo tao, lasa mahantronareo, lasa sahiranareo, lasa tsy manao an'ity rehetrarehetra ity. Manana fomba fiteny ohatr'izany Nebokadnezara, fa valio tsotra fotsiny. Ny Andriamanitra ao tsy hivavahana ary Nebokadnezara, ary ny Andriamanitra mahavonjy anay. Haleluya! Zany ny toe-pon'ny olona tsy miovaova, tsy azo ozongozoniny zany mihitsy. Za ve nisy anozongozona hiala amin'ny fahamarinana dia hiala? Rerakeo ianao, tena marina zany. Tsy aty aminay aty no mitonatonany, ary tsy any aminao ihany koa no mitonatonany. Tena marina zany, ataovy-tofoka Satana manomboka eto, ataovy-tofoka amin'ny mpanaratsy manomboka eto, ataovy leo ny fiverenan-dalana manomboka eto, ataovy leo mihitsy ny tsifisiny, ataovy leo ny fakamona amin'ny vavaka, ataovy leo mihitsy Satana hoe efa nalefy zao rehetrarehetra zao, mbola mirehatra ihany io, mbola matanjaka ihany io, mbola mavita amin'ny vavaka ihany io. Leo ndao dahoaly hiala, ozy ny devolitsy.
tondra laza ho anao izy hoe ianina ve le vehivavy manao ohatr'izao iny ve le lehilahy ohatr'izao iny ve efa leoan'iny zay fa aza makantsony mametaka afisy ny satanany amin'ny fanjakany ihany hoe le lehilahy sy vehivavy ohatr'izao aza manafika an'io tsony tsy lanitsika io. Amen, 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 amen. Tsy mahazo miova zany ianao. Halleluja. Azo iteka mafan'Andriamanitra. Tsy mahazo miovaova zany ianao. Jereo tsara ny toy any tantarany hoe tsy nekoa ankizy telo mirahalahy. Na eno an'iny teniny iny Nebokadnezara. Tezitra mafy izy. Na nini izy hoe? Tezitra. Niakatra ny atezerany. Raha le lehilahy fotsy be reny Nebokadnezara. Mena be ny sofiny. Tena tezitra. Inona nataony nanehony ny atezerany? Afanao impito ny laforo mirehatra afo. Enjany zany a. Napekariny. Rehatra ny afo. Nafatotra izy telo mirahalahy, natsona ny miaramila farak'izay matanjaka indrindra. Be sandro be mihitsy. Amatotra fotsiny any izy telo mirahalahy io a. Tanareo tsara zany. Matoa nera lasana bavy Nebokadnezara natakatra hoe tokony miaramila matanjaka be ny atao mamatotra an'ilay misy Andriamanitra ke miaraka amireo e. Nanina moa tsy mifaty-patorany Nebokadnezara teo fotsiny dia olona tsy mpanina avy dia omay dia vita. Fa nietsona an'ilay enjana mihitsy. Zany ny tanjaka ao zany. Zao teneniko anao fantatry Satana ange ny tanjaky ny Andriamanitra ivavahanao e. Fa mba manafika fotsiny izy mitesitesita anao hoe io ataoko io sa io sato sa fatserony. Hey! Tsy amiko aty no mitolatola fadalany amin'ny toerana tsisy olona. Halleluja! Tonga de ny fatora. Sokafana ny laforo. De jereo tsara ny fandehany tantara. Ilay miaramila anankitelo nanipy an'izy telo mirahalahy tao anaty afo. Reo maty voalohany. Reo ny maty voalohany nanipy tany. Raha tokony izy tokony le olona ho atsipo no faty voalohany. Fa ina zavatra antrango? Zareo tonga de maty. Ny zavatra niseho nefa dia izao. Hitan'izy telo mirahalahy hoe enjany zany. Mbola tsy tafiditra ato anaty laforo akory. Efa maty le miaramila matanjaka indrindra teo amin'ny tanànany, teo amin'ny taniny izy ty Babilônia. Mbola tsy nampidirina akory fa mbola tety ivelany. Efa maty le miaramila. Fa na dia nisy zany ary izy telo mirahalahy nivadika. Izy sy ny telo hoe andao ekoa akaingana fa maty antsika. La zao ny akaikinao tsia. Nahita ny maty mbola tsy tafiditra tao anaty laforo izy telo mirahalahy. Ilay miaramila tsy nivadika izy. Efa eny ny hafanan'le laforo hoe enjany zany. Fa hozy izy manao hoe ny Andriamanitra zay ivavahanay dia mahavonjy anay e. Raha lasana bavy a. Tsy nivadika hatramin'ny fahafatesany izy telo mirahalahy. Zavatra tsotra ige zany mekoaka eo amin'ny sary olona volamena zany. Tsotra ige zany. Fa zavatra ratsy indrindra amin'izy telo mirahalahy zany hoe hiala amin'ny Jehovah dia ekoaka amin'ny Andriamanitra tsy izy zany. Sanatria ny iverin-dalana zany. Sanatria ny hanompo Andriamanikafa zany. Ka na dia efa hitany maty zao ary ny miaramila ny Nebokadnezara. Mbola tsy nivadika izy. Halleluja. Arenao mba ahoana? Arenao mba ahoana? Ha? Manahoana ny any amin'ny Emman? Manahoana ny atao amin'ny lehilahy ato, atao amin'ny lehilahy rehetrarehetra ato? Manahoana ny atao amin'ny vehivavy ato? Hatramin'ny fahafatesana io tsy mivadika io. Tenenao Jehovah ho za tsy hiala aminao hatramin'ny fahafatesana. Averitsika ny isa roa telo. Isa roa telo. Rehatra mihitsy ianao zany raha lasana bavy. Halleluja. Farany nalefa tao anatin'ny laforo izy telo mirahalahy. Fa mbola tsy nivadika ihany. Zany ny tena fanolora-teny zany. Sa maty noho ny amin'ny fahamarinana. Hoaro amin'ny fiainanao amin'izay. Manao ny hoadinao io? Ha? Mamofopofona laforo izy zany. Mafy izy zany. Any? Mbola ity ivelany fotsiny anao dia efa tsovaka le fanondro kely vao nampidirana. Misy ny vao hiditra. Misy ny efa ao anatiny. Ao anaty laforo. Fa za miteny aminao androany. Andriamanitra totoeray ny Andriamanitra ao. Ie.
tsy Andriamanitra any an-danitra manajanaja tena fotsiny aty amin'ny toerana misy voninahitra ihany na nipetrahako fa na anaty afo ary idiran'Andriamanitra zany dalasalabavy. Haleluya! Ka naizalaiza toerana misy anao, vita l'Andriamanitra miditra any, vita l'Andriamanitra miditra any, amonjo ny mpanompo zay tsy mivadika mandrakizay. Haleluya! Haleluya! Hoy voalazan'ny Baiboly hoe Jehova dia afo mandevona. Alefa anaty afo ianao izy afo mandevona. Alefa eny amin'ny liona ianao, Jesosy tombo dia inona ny antsoina azy? Liony Joda. Eny ambavan'ny liony, Jesosy io tsy afaka maninona anao zany io. Alefa any anaty rano ianao, ny tompo mandeha eny ambony rano da lasa anabavy a. Tsisy toerana afaka ametrahana anao ampahorinanao zany. Ze toerana ampahorinanao misy Andriamanitra daholo ihany. Ka hoy aminao hoe mahavotsy anao ny Andriamanitra. Mahavotsy anao ny Andriamanitra. Ry zanak'Israely, mahavotsy anao ny Andriamanitra. Haleluya! Ny Andriamanitra tsy mamela anao irery zany. Amen. Tsy misy Andriamanitra mamela irery zany. Hitan'Andriamanitra daholo ny fiaretantsika hatramin'izay. Hitan'Andriamanitra daholo ny adinao hatramin'izay. Fa raha tsy namelanao hatramin'izay Andriamanitra tsy hamelanao mandrakizay izy. Ary za milaza aminao fa tsy fahafatesana ny antony olanao io fa hanehoana ny voninahitra Andriamanitra androany. Dia hoy aho hoe manao fanambarana androany zay rehetra mivavaka ato amin'ny Kristianina miara-vavaka tsy sovery zany. Haleluya! Haleluya! Ara-pony eo akaikinao, tsy misy soverytsika na dia ray ary. Amen. Amen. Mba mandray tanan'olona anankitelo ianao farafahakeliny tsy misy very na dia ray azy. Tsy misy sovery na dia ray azy. Mino an'izany ve ianao ralasanabavy? Maninona tsara tsika hoe tsisy very na dia ray azy. Tsy misy mivadika zany hoe manomboka androany. Ninona ady eo tsy misy mivadika zany. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Tsy misy mahazo miala amin'ny Jehova mandrakizay zany. Hatramin'ny fofonaitsika, manam-piala amin'ny fofonaitsika isika, manompo an'i Jehova foana. Miala eto isika ralasanabavy, mola manompo an'i Jehova ny an-danitra. Tsy misy miala zany eo. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Raha tapa-kevitra ianao tsy hivadika mandrakizay, misokatra ho anao io lanitra io. Misokatra ho anao io lanitra io amonjena ny fanahinao. Amen. Ain'Andriamanitra ny namonjy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anatin'ny lafaoro misy afony rehatra. Tsy navelan'Andriamanitra nakasika azy ny lelafo. Amaky ny afo ianareo no voalazan'ny Baiboly. Tsy ho may. Raha lasy anabavy aho. Aiza ho aiza ianao amin'izany. Tian'Andriamanitra ianao zao. Amen. Ary ianao tsy ho afon'Andriamanitra zany nahoana nahoana. Ianao zay ao anatin'ny lafaoro io mihitsy navela hiditra ao ianao. Vitan'Andriamanitra nanakana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tsy alefany raha zany ny tiany. Fa navela niditra tamin'ny mihitsy izy. Indraindray ianao tratran'izany avela hiditra ao anatin'io adinao io mihitsy. Hoe midira aho mba ho hitan'ny olona rehetra fa mba mavita mandalo ady koa ianao. Ary ao anatin'io lafaoro io ao no isehon'Andriamanitra aminao androany. Ianao zay ao mandalo ady io, ianao no sabatra indrindra eto androany. Hitany tavan'Andriamanitra ao ianao. Ray no ahitananao anaty ady fa tsy ray ianao fa roa. Amen. Raha mifanandrina amin'ny devoly ianao, misy devoly anankiray miady aminao, mazava ho azy izy resy. Satria nahoana? Tsy ray sy ray ny baolina eo fa roa sy ray. Satria izy ray ianao miaraka amin'ny Jesosy. Ary za te hiteny hoe mbola Andriamanitra ao an-danitra ao no namorona an'izany devoly zany. Iza namorona ny devoly hoe? Ka rehefa hanapa-kevitra izy androany hoe tapaka ny tendanao ry devoly, dia tapaka io. Fa matoa ianao nampidirina anaty lafaoro ao, misy voninahitr'Andriamanitra ho aseho ao zay. Avelao afana ny ady, avelao angotragotraka mihitsy, avelao afanaina impito le lafaoro, avelao irehatra be mihitsy. Fa tsy akasika anao io na dia kely azy. Amen. Tsy izay zavatra hitanao no mamaritra ny hoavinao, fa izay programan'Andriamanitra no mamaritra ny hoavinao. Zay dia teneniko anao zay. Lazao ny akaikinao tsy mahazo mivadika. Tsy mahazo mivadika. Tsy mahazo mivadika. Teneno ihany izy tsy mahazo mivadika. Na manam-bola.
tsy mahazo mivadika na tsy manam-bola, tsy mahazo mivadika na mahazo valim-bavaka, tsy mahazo mivadika na tsy mahazo valim-bavaka, tsy mahazo mivadika na enjehana, tsy mahazo mivadika na tsy enjehana, tsy mahazo mivadika ninenina mitraga ao, tsy mahazo mivadika, 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 tsy mahazo mivadika. Haleluya. Asiteka mafan'Andriamanitra, afaka mahazo toerana moramora ianao. Tadidinao tsara ve zany tsy mahazo mivadika zany? Soraty eo amin'ny tolam-baravarana tranonareo zany rehefa tonga any an-tranonareo. Vao miditra amin'ny varavarana tsy mahazo mivadika, voaka amin'ny varavarana tsy mahazo mivadika. Haleluya. Toy any tantara tapa-kevitry Nebukadnezara fa hanandratra n'izy telo miralahy, na sandratra tamin'ny avo mihitsy, satria hita pirofo fa misy Andriamanitra miaraka aminy. Hitan'Andriamanitra ny toe-pon'izy telo miralahy reo fa tsy mivadika. Fa rehefa manompo dia tena manompo hatramin'ny farany. Reny olona reny atoky an'ireny olona reny Andriamanitra. Ianao ve mba manirana zany hoe atokisan'Andriamanitra zany? Rehefa manomboka matoky anao Andriamanitra, tsy misalasala izy mametraka andraikitra goavana aminao, tsy misalasala izy manome vola be ho anao, tsy misalasala izy manome zavatra tsara be dia be ho anao, satria nahoany matoky izy. Fa rehefa ny olona ny tsy atokisana, indana tirary ry voly ry dia asiana olona anankiray manaraka anazy miamina ato ary. Sady zay le izy maninona zay ny olona iny tsy atokisana. Fa rehefa olona anankiray ny atokisana, misy mitondra 500 millions amina gony, ampanateriny sinoaria amin'ny banky, tsisy mahafantatra, satria nahoana atokisana izy. Fa rehefa olona anankiray tsy atokisana, ray alina raha mbola mampisalasala, tena tsy ho alainao ve ty ray alina ty? Azonareo tsara izy. Fa mba hatonga anao atoky anao Andriamanitra, ametran'Andriamanitra zavatra goavantsika, aza miovaova. Atao vitan'Andriamanitra ianao le voavita batisa iny, le firehetanao tamin'iny, le hafanaponao tamin'iny, mbola iny ianao ankehitriny. Nyenany amen. Dia izao no izy, avereny le firehetanao taloha fa iny nahafantaran'Andriamanitra anao. Nisy zavatra nataonao ianao vao nanomboka nivavaka nahafantaran'Andriamanitra anao. Nisy herim-bavaka ao taloha nahafantaran'Andriamanitra anao. Nisy firehetanao taloha nahafantaran'Andriamanitra anao. Avereno iny raha tianao hiverina ny fahatokisan'Andriamanitra. Dia manomboka eo rehefa tavaverina ianao, aza miovaova intsony. Amen. Zany miaraka amin'Andriamanitra. Raha te hisandratra ianao indray androany, aza mivadibadika. Raha misy olona manafotoana anao ato am-piangonana, izy tsy afaka mitondra anao any an-danitra. Zay le izy. Ka hoe iny natafotoana anao dia ozy ianao hoe tezitra fa le mpiandraikitra ao am-piangonana mihitsy no nanafotoana an'ity foko kely ity. Zao ny foko lasa mivoto. Azonao le izy. Dia ozy ianao hoe za zany andeha angatsiatsika aloha. Tsy iny olona iny ny antso anao, tsy izay ny antso anao, tsy ny mpaminany ny antso anao, fa Andriamanitra ny antso anao avy any an-danitra, satria sitrak'Andriamanitra ny amonjenanao. Ka aza disoina fanantenana tsony ny Andriamanitra manomboka androany. Zay mitranga eo tsy misy mivadika zany eo, ninona zavatra miovy eo tsy misy mivadika zany eo. Na iala daholo ary ny olona rehetra, ianao tsy mahazo mivadika zany. Amen. Na tsy tianao ary Madagasikara ray manontolo, aza mirarahany zany. Tsy afaka manao totohatra lava be ny vahoaka amin'ny Madagasikara hitoranao any an-danitra. Jesosy Jehovah rery any no miteny hoe miakara amin'izay, tonga dia manidina ianao miakatra any an-danitra. Zay le izy raha lasela-bavy. Lazao ny akaikinao, raha tsy tia ianao no ianao mibendrindry. Asio fetsika kely mihitsy. Dia teneno izy, tsy mandalo eny amin'ny vavadinareo na ny tranonareo ny lalina makany an-danitra. Zay le teboka voalohany. Maninona le teboka voalohany? Tsy miovaova zany. Amen. Faharoa, nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Lota.
io Lota io taizany Abrahama, mahafantatra tsara ny toetrany Abrahama io Lota. Nisy problème moa zany ny mpiasan'ny Lota sy ny mpiasan'ny Abrahama tamin'izany, ny mpiandry ondry sy ny mpiandry ny osy sy ny karazany, tsy atonona ny toerany. Dia lasa mifamadika ilay ondry amanosy dia hoe anay io, anay io, anay io, dia tsy anareo io. Dia tsikaritra fa tsy atonona n'izy mirahalahy intsony ny toerana izay nisy azy, dia nizara roa izy. I Lota ny safidina dia nakany amin'ny tanàna antsoina hoe Sodoma sy Gomora. Tonga tao tsy napozin'ny Lota. Ay olona lava tandroka be daholo ny tao. Tena tsisy hevitra, tena fahotana tsisy hevitra mihitsy. Ary ny tany ny Sodoma sy Gomora mihitsy io tany hitsahantsika io. Io tany io mihitsy nitarainy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mba olombelona na mpanompon'Andriamanitra nitarainy Jehovah tsy zakana intsony, fa ilay tany mihitsy no mitaraina hoe tsy zaka intsony ny fahotan'ny mponina ny Sodoma sy Gomora. Rehefa naheno an'izany Andriamanitra dia niady hevitra tamin'ny Abrahama izy hoe horavany Sodoma sy Gomora. Dia niady hevitra toy raha misy olona zao sy ny karazany, tsy idirantsika lalina iny. Nanapa-kevitra Andriamanitra naniraka anjely andravany Sodoma sy Gomora io anankiroa nisany, fa nakavatan-tenan'olombelona izy nidina tetỳ ambonin'ny tany. Dia i Lota sendra nipetrapetraka teo amin'ny vavahady, ary magaga ny mpanompon'Andriamanitra taloha tia mipetrapetraka eny am-bavahady za mbo gaga, tsy haiko hoe inona ny ataondry zareo eny. Fa dia jinoky ny Baiboly i Abrahama mipetrapetraka eny am-bavahady, ry Mordekay mipetrapetraka eny, ry Lota mipetrapetraka eny, tia mipetrapetraka eny. Eny izy nipetraka nandalo ireo anjely ireo, olombelona ny fijery azy. Tonga dia niazakazaka Lota. Asitrakareo aza mandalo fotsiny tsano ny mpanomponareo fa andao mba ao an-trano dia sasana ny tongotrareo. Dia mandriana io alina, rapitsy marainareo afaka mandeha. Tsy nety izy mirahalahy fa hoe eto akanja ihany izay ny atory. Dia nitereny Lota fantatra izy, iaho moa mba midirany aminay e. Rehefa nanery Lota dia nandeha izy mirahalahy. Kanjo ireo rehefa tafiditra tao an-trano, misakafo, tapitra fisakafoanana. Io makomana ny atory iny, tangorona tampoka ny olona teo amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora. Ay nisy nahita ilay olon'Andriamanitra niditra tao an-tranon'ny Lota. Tangorona nandombaravany, odio! Fa misy iny, avoay aty ilay lehilahy tonga ato aminao ato alalànay azy. Nisokafa ny Lota ny varavarana dia nakatony tao ivoany dia nibahana an'ohatra izao. Fa olona mba tonga hiantrano ato anatin'ny tafotranoko iny ka ataonareo iny. Avoay aty, ianao vahiny nefa miseho tompo-tanàna. Anao ratsiratsy kokoa aminao ndray izay aho. Ozy reto olona reto. Dia ozy Lota, manana zanaka roa vavy mbola tsy nalalala. Izy no avoaka dia tovy amin'izay tianareo. Le olona vaovao reny mihitsy. Tsy nanaiko Lota, dia niforsen'ireo andeha hiditra ao anaty varavarana. Voain'ny anjeliny varavarana dia nisotominy Lota niditra. Nakato ny varavarana. Nanandra-tanana ilay anjeliny Jehovah. Nanjambena ny mason'ny olona teo amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora. Jamba ny olona, niraparapa, tsy nahita lalakombany. Nirahan'ireo anjely ireo andravany Sodoma dia amonjy an'ny Lota. Zay ny nanirahanan'ireo. Matetika rehefa ny olona anankiray no manam-pahasoavana, mahaliana ny devoly zany olona zany. Tena marina zany. Rehefa ny olona mifeno herin'Andriamanitra, mahaliana ny Satana, tangorona ny Sodoma sy Gomora. Niala tamin'ny Nebokadnezara tsika, miditra indray amin'ny Sodoma sy Gomora. Tangoronany, nizandra reo potehana io fahasoavana io. Tadidio tsara fa ny maha-izy atsika tsy ny ivelany fa avao anaty. Ianao zany matoa masina be ohatry zao, zavatra avy any anaty no mivoaka. Tsara le ao anatinao dia mivoaka ety ivelany le fahamasinana. Zay le izy. Dia zany Satana ampiasainy ty karazan'olona rety animbanao. Ny tena teny sy maina tsy ho vatan-tenanao io. Tsy misy tombony amin'ny Satana hamotehana ny vatanao, fa le fanao anatinao mitondra vokatra tsara ho anao, io le zany ravany. Zay io raha lasana bavy. Raha tsy nisy an'ireto anjely reto tonga tao amin'ny Lota, tsy nafantatra amin'ny programan'Andriamanitra mihitsy Lota. Nezana ho potehana, saingy soa ihany fa anjelin'Andriamanitra ireo. Dia najambaina ny mason'ny tanàna rehetrarehetra. Maraina niny ny tarehdretra Lota. Ozy ilay anjely manao hoe mandehana ingina tonga dia miala eto ianao zay anananao rehetra ato, na zanako lahy na vinantolahinao na zanako vavy. Oeto daholy. Teny tamin'ny vinantolahiny izy. Manao hoe hoaringany Jehovah ty tanàna ty fa andao tsika hiala eto. Dia no heveriny vinantolahiny fa manao vazivazy Lota. Hoe tanàna mahafinaritra be izao ve? Fiainana mbola tsara be izao ve? Za mbola andeha hitady vola.
za mbola andeha hikarama kely aloha, za mbola hiaina, mbola hiadana. Ka hoana no ravana tamitamika eo, raha mandinika an'izao tsika, rivotra mitsoka tsara, ny andro somary malomaloka, mety horingana tamitamika eo ve io? Sasa mivoavy nanao trano, mety horingana tamitamika eo ve io? Sasa ny voavy mividy tany, sasa voavy napakapanambadiny, sasa mbola bevoka ny vadiny, horingana tamika ve io? Ohatr'izay ny nataony ny vonantolahany lota. Mifiainana mbola mandeha normal io, horingana tamika ve zara mbola nanambangitrosa? Dia hoana no horingana tamika io? Faran'ilay anjely mihitsy no nitantana ny lota miaraka tamin'ny mivadiny zanany rovavy. Tantanin'ilay anjely netiny nivoaka ny tanàna. Dia nafaran'ilay anjely tsara, mandehana ianareo miazakazaka, aza mitodika mihitsy manam-piala amin'ity tanàna ity. Fa raha vao mijanona amin'ity tanàna ito, miararingana amin'ity tanàna ito nareo vao mijanona eo, fa tonga dia miazakazahany. Dia nangatako loha tena mpiazakazahany, masina tompoko, efa manamina fo taminay ihany ianao, tsy vitanay raha andeha lavitra be zay, fa ry misy teny mohatra kely, Joana ny anarany, aleo zay ao ny andeha, mety aminao ve tompoko? Mandehana rozy le anjely sady miazakazaka iny amin'io, tsy akijanona manam-pahatonga ny Zoara, tsy akijanona many Zoara amin'ny farany. Raha nitarehdrehitra teo, reraka, ringana niaraka tamin'ny Sodoma sy Gomora, fa tsy mahazo reraka zany amin'ny fanimpony. Isika nesorona tany amin'izao tontolo izao io ane, nesorona tany amin'ny fiangonana nisantsika tany io, miazakazaka ho any an-dalitra sika. Vao mandeha mora eo ianao, tratran'ilay fandringanana ihany. Na zao akaikinao, mandehana ihany nge mora eo e. Afaka miresaka ianao, afaka misakafo ianao, afaka zay tianao atao, afaka atao, fa mila miazakazaka. Zay ny fomba fiady, ialana ny Sodoma sy Gomora aingana, fa misy feam-potoana nomen'Andriamanitra, tsy maintsy handravanana io. Karaha mitarehdrehetra ianao, miararingana amin'ny Sodoma sy Gomora, fa miazakazaka. Jereo kely ny akaikinao raha lamalalo amin'ny tompo. Tsy azo atao ny kopom-bolon'ny Sodoma. Ao inona ihany koa? Sakafon'ny Sodoma. Jery amintsika rehetrarehetra amin'izany sakafon'ny Sodoma zany, manana ny sakafo manokany Zoara, fa tsy mahazo mihinana ny sakafon'ny Sodoma. Rehefa tany Sodoma sy Gomora i sakafo iny, avela hoany. Ny fahotana namatotra anao tany Sodoma, ka nafahan'Andriamanitra tamin'izany ianao, aza hiverenana intsony. Manina tsara hoe? Tsy mahazo miverina intsony rehefa nesorina tany ianao, omena fotsy miovaova, tsy mahazo mivadika intsony, na dia makafanahanao ary le fahotana miôdiôdy eo, aza mirarahana intsony ianao. Rehefa tsy hitanao zay fomba andresena azy, ndana mandositra. Nefa zany efa miteny aminao, reseo io, satria raha andositra an'io ianao, miodina ary ianao, mbola hifanena amin'io ianao ndray androany. Fa raha tena hamarana ny tantaran'ny fahotana iny mandeha tsy miverina, reseo androany le fahotana. Fa tsy isaky nahita anazy ianao te, indray andao hivily lalana ty, indray andao hivily lalana, dia hifanena foana ianao ndray androany. Dia isaky nahita azy ianao dia tiaka ny lohalika, dobodoboka ny fo, hoe inona indray no ataoko amin'ny olona io. Fa reseo le fahotana. Amen. Reseo le fahotana, fifohana azy ary reseo zany. Finanana paraky zany, vovovovo zavatra tsy mandeha amin'izay loniny zany, amina sira le zavatra. Jereo kely ny akaikinao sao dia mbola misy namoronan'Andriamanitra anao tsy nasiany vovony tao anaty vava. Zay le izy. Azontsika tsara, namoronana antsika tsy natao mifoka sigara, namoronana antsika tsy natao angalatra, fa nesorona niala tamin'izany rehetrarehetra zany ary tsika. Miazakazaka makany Zoara tsika io zao. Ka ianao miazakazaka makany Zoara, sady mitodika ihany, nenao mipendrindra. So dia mba efa misy sira aloha ety. Efa misy sira ve? Andany hoe sao dia mba efa sira renao io. So dia mba efa miverina tamin'ilay zavatra natao taloha. Mijery an'ilay sary dia
tamin'ny tony zay mbola enjana tamin'ny tony. Tory any iny teneniny akaikinao ataovy resaka matotra tsara mihitsy sady ivandravandrao be mihitsy izy. Miala eto ianao rehefa mirava amin'ny fotoam-bavaka. Esory ao anaty armoara daholo ny akanjo ny Sodoma sy Gomora rehetrarehetra, na lehilahy na vehivavy. Miala aminareo raha misy aminareo mbola mitahiry an'ireny akanjo ny Sodoma ireny rehefa mirava eo amin'ny fotoam-bavaka. Fa misy aminareo ireny mbola hitako mitahiry an'ireny. Za tsy nisava an'ilay armoara fa za mahita fa misy mbola manana amintsika ireo. Fa za manoro hevitra anao androany tonga dia esory. Satria iny akanjo iny misy fanahy ao anatin'iny akanjo iny. Azontsika tsara. Ny akanjon'ny Elinina mindrana ny ositra ny tao anatin'ny Elisy. Zany hoe ny fanahy afaka miampita amin'ny akanjo. Iny akanjo fotanana, jupe kely, shorta kely, akanjo tsy mandeha amin'ny zelony iny, misy fanahy mipetraka amin'iny. Ka ianao manao délivrance lava, miala ny devoly, miva, nefa le devoly tsy mety mivoaka satria nahoana? Le akanjo mihitsy no mijanona ao an-trano. Azontsika tsara le izy. Dia esory aingana io fa ianao manala n'iny akanjo iny ao anatin'ny tranonao mitovy amin'ny manala devoly. Lazao ny akaikinao esory le devoly. Amen. Tsy mahazo mitodika fa vao mitodika ianao dia vonga tsiry. Masina fotsiny sisa fa tsy mahavita nininy. Jereo keningeny eo akaikinao. Mahafatifaty. Masina fotsiny sisa fa tsy maninona tsony. Tsy mahavita ninina tsony. Andao tsika rehetra manomboka androany iverina amin'Andriamanitra. Amen na. Za tena resy lahatra hoe ndao ny fiangonana ray manontolo hitodika amin'ny Jehova daholo tsika rehetrarehetra. Mba ho sotomintsika ty amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka amin'ny mason'Andriamanitra hoe raha mbola misy fiangonana marina eto Madagasikara eto ambonin'ity tany ity dia ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Amen. Ka ndao esorintsika daholo ny karazana fahotana rehetra dia hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinantsika. Ilana daholo ny fomba fitenin'ny Sodoma rehetra. Ilana daholo ny fomba fijerin'ny Sodoma rehetrarehetra. Ny zavatra enon'ny mponiny Sodoma tsy miheno an'ireny tsony ny kristianina miara-mivavaka. Ny fitafin'ny Sodoma tsy manao an'ireny tsony ny kristianina miara-mivavaka. Tsy manao kavina ny Sodoma tsony ny kristianina miara-mivavaka. Amen na sa tsy amen? Toa misy olona tsy miteny mihitsy fa zandray ny ivandravandrany. Amen na sa tsy amen? Iala amin'ny Sodoma ianao sa tsy iala wa? Efa vonona ny anjely hitantana anao zany zao. Ka zay rehetra napakevitra iala ao Sodoma, ny anjely mihitsy hitantana anao manomboka androany. Hitonanao andeha mafy, andeha aingana, ho tonga ny azoara raha salabavy. Dia ny afatry ny anjely mba eto koa androany, aza mitodika mihitsy. Fa miasaka za manampahatonga ny zoara. Mba tsy ho ringana ianao. Amen. Zay no izy. Farany tsy izatsony ny velona. Fa izany velona. Paoly apôstôly nilazany io teny io fananarana ny tao Galatia. Nitsorony ny maha izy azy hoe tsy izy itsony ny velona fa iza ozy izy? Kristy. Napiny kely teo aloha teo hoe efa niaraka nomboana tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Iny fanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana iny nitondra fahotana maro izy tamin'iny fotoana iny. Nomboana na lefa tao anatiny tao daholo ny fahotan'ny olona rehetrarehetra. Ny faharatsiana teto ambonin'ny tany rehetra natotona tao anatin'i Jesosy daholo. Dia rehefa nopotipotehana izy satria feno fahotana, nafindra tao aminy fahotana rehetra, dia nipotipotehana, niongotra hatramin'ny masony, niala ny nofo, goaka teto amin'ny fony teto. Zany ny fampahorinana azo azy. Zay izy vao nafantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Netiny niaraka tamin'ny teny daholo ny faharatsian'ny olombelona rehetra. Ary anisan'izany ny Paoly apôstôly. Na dia mbola tsy niova fo ary izy, efa nanaiky izy fa noetin'ny tompo teny ny fahotana. Io Paoly apôstôly io tamin'ny mbola Saoly ny anarany, tena tsy tia maizina kristianina izy, mpanenjika kristianina, mpamono kristianina, ary manana taratasy mihitsy izy, manana lalana hamononany izay olona mitory an'izany anaran'i Jesosy zany. Ary efa maro ny tapahany loha, maro ny voatora-bato teo anatrihan'io Saoly io. Fa tamin'ny fotoana anankiray nanapa-kevitra ny tompo hamonjy azy, izy hanenjika Andry Petera ho an'i Damaskosy iny, sehoany ny tompo mivatana, dia nanolo tena izy, natao batisa ary nifady hanina. Nanomboka vita batisa izy dia nomeny ny tompo anarana vaovao antsoina hoe Paoly.
rehefa nahazo anarana izy dia nanomboka nitory ny tenin'Andriamanitra, nanomboka nanasitrana, niala tamin'ny faharatsiany rehetrarehetra, na dia nanam-pahaizana, nanana ny naizy azy ary izy nafony zany rehetrarehetra zany, fa nitodika tany amin'ny asan'Andriamanitra tanteraka izy. Ary niteny izy tamin'ny mponina tao Galatia hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy mihitsy ny velona atao anatiko. Porofo mivaingana neny Paoly apôstôly fa le zavatra ratsy nataony taloha tany arina iny tsy nataony tsony rehefa nanomboka nanompo an Jesosy izy. Izany ny manam-porofo fa Jesosy ny velona ao anatiny. Le zavatra tiany taloha iny, ny zavatra tiany dia ny hamono olona, hanapadoa olona, hitorabato olona, izany ny tiany taloha. Fa rehefa nanomboka velona tao anatiny Jesosy, tsy tiany izany tsony izy, tsy tiany izany tsony izy, satria Jesosy ny velona tao anatiny. Ny porofo anankiray fa velona ao anatinao Jesosy, raha lasiana bavy, tsy tia misotro toaka tsony ianao, fa tsy hoe mbola miady be vao mahita toaka dia sotro sa tsy sotro, mbola tsy velona izy zay. Tsy hoe mbola miady be mandeha eny an-tsena dia mahita pataloha le vehivavy dia pointure kio, mbola ianao zany zay ny velona ao anatinao. Domy kely ny akaikinao, ianao ihany ve sa efa tsy ianao tsony? Inona ny famaly amin'izany? Tsy za tsony ny velona fa tsarao amin'izay raha ny tenanao androany, tsarao ny tenanao. Aty aminanareo mijery dia tsarao ny tenanareo. Le zavatra tianao taloha ve mbola tianao amin'izao? Le fahotana namatotranao taloha ve mbola mamatotranao amin'izao? Le fomba fitafy tianao taloha ve mbola tianao amin'izao? Le sakafo tianao taloha ve mbola tianao amin'izao? Mbola terena ve ianao andeha amin'ny fahamarinana? Mbola terena ve ianao hivavaka? Mbola terena ve ianao hampirehitra ny ara-panahinao? Tsy tokony ho terena tsontsika. Tahaka ny Paoly apôstôly, hita porofo ny fiovany, hita porofo, tena hita porofo hoe hito izy taloha, avoaka eto izy androany, olona hafa mihitsy, tsy misy endrikendrika an'le paoziny taloha tsony, tsy manao an'le famindra, manao ohatr'ilay taloha iny tsony, miova tanteraka. Fa misy amintsika nan'olo tena ho an'Andriamanitra ihany, fa le famindra mbola. Na dia tsy faly ary ianao, zany ny marina. Sa hoany? Mila lavinao tanteraka ny taloha manomboka androany. Zany neny Paoly apôstôly. Kristy ny velona ao anatiny. Ka manomboka androany re tompoko, ndao velomintsika ao anatintsika ny tompo. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ankehitriny. Raha vao mbola manafitafika anao ny zavatra taloha, ialao tanteraka mihitsy. Treroa miany ialany. Raha vao manafitafika anao le fahotana taloha, lavo iala. Aza manaiky ho lavo ny tsony. Efa zavatra taloha iny, amono an'ilay Kristy ao anatinao ny tanjony iny fahotana iny. Zay ny tanjony iny. Ka ianao zay efa niaritra niala tamin'izao tontolo izao, tsy mitovy amin'ny fiangonana-kafa antsika. Ny fiangonana any mbola afaka manao zay tiany atao, dia ianao ny sotominy andeha anaraka any. Fa isika efa betsaka ny aretany, hatramin'ny ankohonana raha miady amintsika, hatramin'ny vadinao tsy tia anao noho ny akanjonao, dia efa niaritra ihany ve ianao? Aty amin'ny taona 422 dia mitady hemitra sy verin-dalana, tsy rahalasiana bavy. Tsy tiana ianao maty antoka tamin'ny falinoran-tenanao hatramin'izay, fa rehefa natomboka ao ty fanimpona ity, farano hatrany an-danitra rahalasiana bavy. Halleluja! Somary teneny eo akaikinao, aza mivadika izany tsony hoe velomy ao anatinao Kristy manomboka androany. Mety aminareo ve zany afatra zany? Na tsy mety ary zay marina. Amen. Amen. Somary kitio kely eo akaikinao, mila velona ao anatinao ny tompo manomboka androany. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny Fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao
ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompon-tsia.